ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba tsika rehetra afaka malalatra ity zoma fa efatra ny volana jona ity dia ny fahasoavan'i Jesosany anemika ny fiainantsika isan'andro ry havana. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny salamo faraika amin'ny valopolo. Salamo faraika amin'ny valopolo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Salamo faraika amin'ny valopolo andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Menory oloko dia ambarako aminao, engane ka iaino ahy ianao ry Israely io. Aza asian'Andriamanitra eo aminao ary aza mivavaka amin'Andriamanitra ny firenena hafa. Izao ny Jehovah-Andriamanitra izay nitondronao niakatra tany amin'ny tany Egipta. Atanatananao ny vavanao dia ho fanoiko, fa tsy niaino ny feoky oloko ary ny Israely tsy nankatoa. Ka dia navelako anaraka ny ditry ny fony izy andehanana manaraka ny fisainany tenany. Engane ka iaino any oloko, dia andeha amin'ny lalako ny Israely. Vetivety dia ampetry ny fahavalony ka amerina ny tanako amely ny rafiny. Izay mankala an Jehovah dia hikoy aminy ka dia haritra mandrakizay ny andron'ny oloko. Ary ampinana azy vary tsara indrindra izy, eny tantely avy amin'ny vatolampy no ankisako azy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity taonjato faraika amin'ny roapolo ity rehefa malala dia taonjato izay miavaka mihitsy. Raha ohatra ka niroborobe ny ataontsika hoe ny siansa nanomboka tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo, farany fito ambin'ny folo, valo ambin'ny folo, ary azo lazaina hoe ny taonjato fahasivy ambin'ny folo izay niroboroboany ireo ataontsika hoe fikarohana isan-karazany ka nahitana zava-baovao. Ny grande découverte ny taonjato fahasivy ambin'ny folo sy ny faraparana ny taonjato valo ambin'ny folo dia no amafisy ny taonjato faharoapolo, ny velany verdy no ataon'ny taonjato faharoapolo ary nahitana zavatra vaovao sy mahagaga isan-karazany tao amin'ny fiainana isan'andro. Fa izay teo amin'ny lafiny ataontsika hoe maha-olombelona dia na dia niroborobo tahaka izany ary ny fahalalan'ny olombelona dia arakaraka ny nandroson'ny siansa no nahitany koa fa mistery na zava-miafina be dia be ny mikasika ny ataontsika hoe olombelona. Betsaka ny zava-baovao hitan'ny olombelona ny reharehana tany amin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo teo amin'ny lafiny fandiniana ny vatan'ny olombelona sy ny fikorinany ny raro tsy ranoko isan-karazany anatin'ny vatan'ny olombelona na ahafantaran'ny olona ny vatan'ny olombelona, fa arakaraka ny nandrosony zany siansa zany nefa nahitan'ny olombelona fa voamaika sarotra ary ataontsika hoe misy zava-miafina isan-karazany izay mbola tsy tapitra ny fikarohana ao anatin'ity vatan'ny olombelona ity. Amin'ny lafiny ara-batana angamba mety azo lazaina hoe betsaka nefa hita, fa teo amin'ny lafiny fandiniana ny saina dia tena miaika ireo ny mpitsabo rehetra sy ny mpikaroka fa tena voamaika sarotra ny mamantatra ny saina na ny fiodiny io atodoan'olombelona io. Raha toa ka jerentsika amin'izao fiaina fiekesan'andro ao dia ny zavatra tsapantsika dia izao misy karazana areti-tsaina betsaka voamaika amin'ny forona na ny mamarina kotsy eo amin'ny forona fefatao. Fa zao vao hitan'ny olombelona na zao fantatry ny olombelona na zao vao nomentsika anarana. Fa mety ho talohan'izao dia nomentsika fotsiny hoe areti-tsainy, areti-panahy, olany, adaly, misy favoazany. Fa ankehitriny rehefa tena nandroso ny fahafantarana dia misy karazana aretina isan-karazany mipodrasa rehefa atao ve le izy fa tsy hitan'ny olombelona sa ilay toetrandro enantsika ankehitriny koa nampipotra azy dia misy karazana areti-tsaina isan-karazany na tsy dia tena aretina hoe adala loatra tsy izay salatry, fa mety ho aretina vokatry ny ny toetrandro ve ny hoe ny dépression, hoe trouble bipolaire, anorexie, isan-karazany ny karazana aretina izay hitantsika. Dia ao anatin'izany karazany zavatra maro samihafa mahazo ny saintsika izany ka mahatonga antsika tsy faly azy indraindray, mahatonga antsika tsy manam-pifaliana azy indraindray dia ao anatin'izany ny
ny toetsaintsika mihitsy mieritreritra manao hoe mamorona olana isan'andro. Marina ny fandinihan'ireo ataontsika mpadinika ny atto fa ny saintsika olombelona mihitsy no kaino natao no matetika ny mpamorona olana. Zany hoe tena zay mihitsy ny saina matetika dia tsy mety afa-po fa mamorona olana mihitsy ara. Zany hoe zay mihitsy ny fiasan'io atotoantsika io. Ary rehefa lasa lavitra ilay izy dia manjary lasa mamorona olana etsero mihitsy ty saintsika ity. Ary nadray dia tsy hitatsika na dia zay efa vahaolana efa farak'izay tsotsa indrindra ary. Dia nadray tsy ekentsika eo vahaolana. Rehefa lasa lavitra ilay saina mpamorona olana, ary rehefa tonga ataontsika hoe lasa simba ary dia lasa tena mahita olana misehatra maro samihafa mihitsy. Satria ny sain'olombelona dia natao hikaroka mandrakariva, natao amoron-javatra mandrakariva. Fa rehefa lasa lavitra ilay saina dia indraindray lasa mamorona olana etsero. Ary rehefa mpamorona olana etsero dia zao tsy mahita vahaolana na dia zay efa heverinao ambany maso ary. Ary na dia zavatra zay heverinao tsotsa indrindra aza ny vahaolana dia tsy ekenao vahaolana. Ary movaty zany zao tonjato hainantsika izao. Tonjato ny sain'olombelona mamorona olana etsero. Ary dia zavatra efa heverinao marina eo ambany maso ara dia tsy ekenao marina fa mamorona olana hoe ahoana koa ny hamarina an'io, ahoana koa ny habeten'io, zavatra sarotra be ohatran'io ve dia vahaolana tsotra kely tahaka an'io. Satria mety ho ilay toetsain'ilay saina ilay fiasan'ilay atoto mihitsy, fa eo koa ny lafin-javatra ataontsika hoe ara-panahy zay fiasan'ilay ratsy ka mahatonga ny sain'ny olona ho simba. Ny fahotana zay tao anatin'ny olona dia nanimba ny fomba fisainany ary mety ho lasa mpamorona olana mihitsy aza indraindray izy. Ilay olana tsy misy fa mety ho firony ny saina. Ary mihitantsika eo amin'ny soratra masina zany fa tsy zavatra vaovao akory. Na koa mety ho ilay vahaolana mety omen'Andriamanitra na ilay vahaolana mety omeny hito amin'ny fiarahamonina dia indraindray tsy ekeno vahaolana fa hoe zahatra sarotra be zany ve dia tsy maintsy vahaolana sarotra vao mahaolana sarotra. Fa tsy voatery zany le afaka malala. Tsy voatery hoe vahaolana sarotra mandrakariva vao mahavita mahavahaolana sarotra. Fa mety olana sarotra dia sarotra be fa mety vahaolana tsy dia manahoana akory no namahana azy. Hitantsika zany amin'ny olany matematika na fizika na ohatra zany. Rahatray misy olana anjato taona no namahan'ny olona azy fa kay le vahaolana zavatra kely faravety kely fotsiny. Ary mety ho pejy anankiray dia nahavahan'ilay olana ny tantaraina nandritry ny 700 pejy. Hitantsika matetika matematika hitana an'izany. Ary na dia amin'ny fiainana ara-panahy mihitsy koa aza. Dia indraindray misy olany olona 20 taona, 20 taona ny lanjana n'ilay olana teny foana. Saingy izao, ilay vahaolana zavatra kely faravety monja. Nisy ray aman-dreny am-panahy zay efa nodimandry izy, mpitaiza tanora dia zao no teneniny taminay tamin'izay mbola mpianatra tamin'ny sekoly. Ny sekoly zao no teny manao hoe zao no lazaiko anareo izy mopretra dia manao ela zao no lazaiko an'laisany sanatria mialatsiny rehefa nareo rehefa ianao no manana olana amin'ny olona rehetra na rehefa ianao no mahita olana amin'ny olona rehetra manodidina anao dia izao ianao mihitsy indray zany ilay olana. Rehefa mahita olana amin'ny toerana rehetra ianao ary rehefa mijery anao ka olana foana no hitanao ary rehefa mandeha ianao etseroka manana olana be dia be amin'ny olona ka isaky ny fanena amin'ny olona ianao dia hitanao olana foana ilay olona. Dia izao mandiny tena fa ianao mihitsy zany ilay olana, ao aminao ilay olana, ao aminao ilay aretina. Rehefa ianao no mahita problème na be souci amin'ny zavatra maro samihafa amin'ny manodidina anao ka mahita kritikena foana amin'ny olona rehetra izay manodidina anao dia mandiny tena fa ao anatinao zay ilay olana. Hitako hoe tsy dia diso loatra rehefa afaka malala rehefa tena mandeha amin'ny fiainana isan'andro eny tokoa ianao dia mety pitranga amin'ny fiainan'ny tsirairay avy zany.
eto ravako malala dia tena mampieritreritra antsika ity salamo izay nomenao mofinaina ity. Raha ret koa itsika dia mitady vahaolana lavitra. Raha retsika dia mitady ataontsika hoe fomba maro samihafa asambatra na ampiadana atsika. Fa nefa eto ny salamo dia mazava nitsotra indrindra ny vahaolana. Nitsotra indrindra ny vahaolana omen'ny mpanao salamo eto hoe raha toa ka toto zava-trarotra ianao hoe dia raha toa ka azo pahoriana ianao hoe raha toa ka mivezivezy atsiaroa ianao mikaroka zavatra maro samihafa dia mety ho tsy nandramanao ny vahaolana tsotra indrindra. Fa hoy ny mpanao salamo eto amin'ity salamo faraika amin'ny valopolo ity, ny tompo no miteny, ny tompo no manafatra eto manao hoe engaka ny aino ahy ny oloko. Raha ny ainy no an'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra dia izay fotsiny vahaolana. Fiainonan'Andriamanitra ny dikany hoe engaka ny aino ahy ny oloko hoe Andriamanitra. Izany hoe raha ohatra ka ny aino ahy nge izy dia tsy dia zavatra tsotra indrindra dia tsy mitranga ny olana maro isan-karazany. Ary raha toa ka miaino an'Andriamanitra, miaino ny feon'Andriamanitra ny olona dia izao sambatra izy. Efa tsy no asarotin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ry havako malala. Ny vahaolana sarotra indrindra dia efa nataon'Andriamanitra nomeny ny zanany lahatokana. Ny vahaolana sarotra indrindra no efa nesoron'Andriamanitra, no efa natolotr'Andriamanitra. Izany hoe ny olana saribahana indrindra tao amin'ny fiainan'ny olombelona dia ny fahafatesana. Na inona dia tsy ho hitan'ny olombelona ny fanafodiny fahafatesana. Satria zay zay maty ny olona satria mpanota. Fa izany vahaolana sarotra indrindra izany no efa natolotr'Andriamanitra. Efa nivahan'Andriamanitra ny olana sarotra indrindra. Ka raha ny sarotra indrindra no nivahan'Andriamanitra dia mazava ho azy ny mora indrindra dia efa mivaha. Ny sarotra indrindra aza vahavan'Andriamanitra ka maika fa ny mora indrindra. Aza ny sarotra indrindra izany no efa nomen'Andriamanitra antsika. Zay mahatonga an'i Paoly miteny hoe tsy efa nomen'Andriamanitra ao antsika ny zanany malala no famonjena antsika. Romana 9:9. Tsy omen'Andriamanitra antsika maimaimpona kova ny zavatra rehetra. Ny sarotra indrindra aza nomen'Andriamanitra, ny lafo indrindra aza ny fidian'Andriamanitra, ny mafy indrindra aza nataon'Andriamanitra. Maika fa ny mora indrindra. Zavako malala. Ny vahaolana dia izao efa nomen'Andriamanitra. Isika no mitady zavatra manasary zavatra isan-karazany. Ary efa manasary zavatra isika dia indray misarotra tokoa ilay zavatra. Satria mitady zavatra sarotra isika. Andriamanitra manatsotra fa isika manasarotra. Manasarotra isika satria ny ota ao anatintsika. Manasarotra satria ny saintsika mihitsy no efa simba ny fahotana. Ka na dia zavatra efa mora dia mora sy namiraina aza dia tseketsika hoe zay ilay izy. Havako malalo, inona ary no ataontsika? Dia hoy ny tompo eto manao hoe engaka ny aino any oloko. Ny fiainonan'Andriamanitra dia havako malala. Ny fiainonan'ny tompo ny vahaolana tsara indrindra. Raha toa ka ao anatin'izany fiainonan'ny tompo izany dia ho hitanao fa ka eo ambany masonao ao ilay famahana azy. Ay ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Zay ngeny mahatonga izy mieritreritra manao hoe fa nahoana ary ny mpanompon'Andriamanitra ny sambatra? Fa nahoana ary ny mpino ny sambatra? Fa nahoana ary Jesosy miteny antsika hoe sambatra? Ravako malala. Satria ny vahaolany dia eo ambany masona. Dia ka no metimeritreritra hoe ahoana ary ny amahako an'izany olana izany? Za zao manana olana tsy fantatro, manana trosa be n'olona, za zao marary, za zao mihinam-panafody isan'andro, za zao nyankonako manana olana, ny zanako tsy hitako izay naovana azy, ny vadiko ohatr'izao, mijery ny fiarahamonina, jere ty fahantrana, maloto, mety ho zany rehetra zany mitambesatra ao andohanao. Fa nahoana moa zany nataonao olana ao anao? Fa nahoana zany dia heverinao tsy olana ao an'Andriamanitra, heverinao tsy olana ao an'Andriamanitra koa va zany? Fa olana ao an'Andriamanitra koa nge zany, fa nga zany olana ao anao rery. Fa nahoana no raisinao eo aminao rery zany olana zany?
Afaka malala. Eto Andriamanitra efa niteny manao hoe engaka ny aino ahy ny oloko. Ny fiainonan'Andriamanitra ry afaka malala. Andao raha nintsika kely ny tiany salamy teny iny na manteny hoe olona miaino an'Andriamanitra. Ny olona miaino an'Andriamanitra dia farafakeliny reto zavatra telo reto. Ny olona miaino an'Andriamanitra dia olona miandry izy aloha. Miandry izy. Zany hoe olona manana fahatonina asa ianao rehefa mahatakatra ny dikany teny hoe miaino aloha voalohany. Dikany hoe miaino dia izao mangila tsofina, mipetraka. Tsy mbola mampiasa saina hikaroka vahaolona aloha, fa mampiasa saina hiaino izay zavatra tian'Andriamanitra lazaina. Rehefa koa malala ny tian'Andriamanitra tenenina voalohany hoe engaka ny aino dia izao, enga lokamboly izao, tsy nanao afa, tsy nanokana fotoana afa-tsy ny hainonan'Andriamanitra. Ny hainonany feon'Andriamanitra. Ny miaino zany dia izao mipetraka aloha. Mandinika aloha. Mandinika izany ao amin'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao, ndika teny hoe miaino koa dia ity rehefa mahatakatra tsara avy nakafitsaka ilay fiainona dia mandrafitra zany ho lasa asa. Ho lasa asa. Ary fahavononana ankatoa. Ny dikany teny hoe miaino dia izao koa mankatoa rehefa avy eo. Ary ny fahatelo amin'ny fiainona rehefa mankatoa zany hoe voninanao ilay zavatra asa dia avy eo finoana ny fahatelo. Finoana iraina iasa miaino aloha zany izao ny tian'Andriamanitra, izao ny sitrapon'Andriamanitra. Faharoa dia ataoko zany Andriamanitra. Ary ny fahatelo dia mino Andriamanitra. Hotsika manao hoe eto Andriamanitra dia niteny manao hoe raha miaino ange ianareo dia hitanareo ny lalana marina. Raha miaino ianareo dia hitanareo ny mahasoa. Raha miaino ianareo dia tsy latsaka ao anatin'ny fahadisoana. Raha miaino ianareo dia tsy menjera ao anatin'ny lavaky ny zava-tsasarotra isan-karazany. Raha miaino ianareo dia ho hitanareo na dia no avy aza. Raha miaino ianareo dia fantatrareo izay mahasoa anareo. Avako malalo. Ny tompo eto dia manome toky ianao amin'ny zavatra rehetra fa mety izy aloha hiaino an'Andriamanitra. Ny fomba fiainonan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fifandraisana mahasoa amin'ny mpiarabelona. Misokafa amin'ny namanao, enoy ny feon'Andriamanitra. Ary rehefa miaino an'Andriamanitra na miaino ny tenin'Andriamanitra dia meteza ho tarihy ny fanahin'Andriamanitra. Afaka malala reto ary ny mpanao salama dia mitaona antsika. Ny mpanao salama manao hoe fantatr'Andriamanitra ny zavatra maro isan-karazany mety ho lalovana, fantatra ny zavatra isan-karazany fa zao meteza hiaino an'Andriamanitra. Fa rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra ianao hoy ny 4:4 dia izao vetivety any enge dia ampiatrehako ny fahavalony, amerina ny tanako ameliny rafiny rainge ahy, aritra mandrakizay ange ny oloko hoe ampihina azy vary tsara indrindra ange ahy, ary ny tantely avy amin'ny vatolanto no amikisako azy. Ny salama 5:40. Zany hoe ny fiainontsika an'Andriamanitra dia mahatonga fiainana sy fahombiazana fifaliana ho antsika. Atomboy ary avako malala amin'ny famerenana fiainon'Andriamanitra indray dia miantombena dia mivavaha mangina amin'ny tompo. Meteza ho tarihy ny fanan'Andriamanitra dia meteza vanginy ny fitiavan'ny tompo, jereo amin'ny fahatokinan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Raha misy zava-trarotra lalovanao, raha misy zava-manahirina lalovanao, raha dia izao manana fahatoniana. Fa tsisy zavatra tsy voavahan'Andriamanitra. Ary matoa velan'Andriamanitra andala eo anoloanao zany dia izao efa misy vahaolana. Ce n'est qu'aza filozofy tsotra dia ny teny manao hoe tsy misy olana, tsy misy vahaolana zany. Ary aza atao hoe olana izy raha tsy sarotra, fa matoa atao hoe olana izy dia izy sarotra saingy izao
eo mandrakariva ny vahaolana fa noho itsika efa masaky ny toetsaina filozofika lavitra dia mieritreritra vahaolana sarotra fa matoky fa eo akaikinao ihany rehefa eo akaikinao eo Andriamanitra dia eo akaikinao ihany ny vahaolana mety iza ianao azy tsara dia manana fiainam-bavaka dia aza mieritreritra ny fahasambarana sy ny fiadanao zavatra lavitra tsy azonao raisina fa efa nomeny Jesosy anao zany dia miaraka mamahanao amin'ny olana io izy dia matoky fa tianao Andriamanitra enganeka iaino ny feon'Andriamanitra ianao araka io teny Tsimponao Salamy hoe engaka iano any oloko Jehova fa raha miaino an Jehova Andriamanitra ao anao matoky sy mino azy dia izao eo akaikinao izy tsy mampitondra zavatra tsy zakanao ivavaka sika tompo misaotranao zahay fa ianao Andriamanitra tokoa dia fitiavanao izay ny manasarotra zavatra izay ny tsy mieritreritra anao vahaolana izay raha indray no miataka aminao ary iverinay fa ampy ny sainay ampy ny zavatra eo aminay ampy ny heritsainay ny herim-panahinay ny fikelezanay nanay iverinay fa ampy zany nefa rakaraky ny fifiranay izany tompo no mahabetsaka sy mampisavovona ny zavatsarotra eo amin'ny fiainanay ka mampitebiteby anay azo ny tahotra izahay fa tora ny tebiteby izahay tsy sambatra izahay tompo satria tsy miaino anao tompo aritsainy ifanainao masina ty anatinay tsirairay avy ary ampianaro zahay iaino anao ao anatin'ny fahanginany fanetretena ao anatin'ny fahanginany fanafoanatena ao anatin'ny fahanginany fieverana fa enao no ivony sao rehetra sao ataovy mahay miaino anao zahay ao anatin'ny fahatsapana fa foinao amonjy anay ny zanakao tompo fangio zahay ary mametraka ny fiainana tsirairay avy ho zanaka miaino anao anay zahay taio ny isan'andronay tompo taio ny asanay taio ny ankonanay tsirairay avy jereo ireo namanay jereo mipiara-miasa aminay jereo ny fianakavianay jereo ny tanindrazanay tompo malalo amin'izao fotoana sarotra izao izay mahay miaino anao ny sambatra ao aminao dia tario amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay rehetra Jesosy amen